Notohizana tamin'ny alalan'ny asa sosialy fagnadiovana ny bloc eny amin'ny université-ny Antsiranana ny Congrès lehibe izay tanterahin'ny mpianatra amin'ny anjerimanontolo eo agnivon'ny fiangonana adventiste tamin'ny ity androany alarobia ity izay narana ireo fiofanana maro samihafa ny tontolo andro. Tamin'ny maraindraigny teo ma zegny nagnano ny fagnadiovana ny tegny amin'ny bloc amin'ny université n'Antsiranana ary vita zegny nipodika aty amin'ny tany ilasiagna zahay nagnano formation maro samihafa ary misy efatra ny formation vita tamin'ny maraindraigny igny. Ny hariva zao koa ma zegny efa navita tapany efatra magnano. Manana tombony lehibe ireo mpianatra izay tonga miatrika ity fiofanana izay tanterahina aty Antsiranana ity araka ny fagnazavan'ny tompon'andraikitra. Ankoatra ny fitsidiana ireo toerana manatantara aty amin'ny distrikany Antsiranana izay tanterahiny rapitso alakamisy farika amin'ny 30 ny volana oktobra dia mifandraika amin'ny fiainana andavanandro ny tanora indrindra fa eo agnivon'ny ambaratonga ambony ireo fiofanana rehetra izay raisiny izy ireo. Ao anatin'ny fiofanana zantsika anatin'ilay hoe congrès national ho an'ny mpianatra adventiste eny amin'ny ambaratonga ambony manana tombontsoa izy ireo satria ny mahakasika ny lafim-piainana rehetra no ianaran'izy ireo ato na mahakasika ny fianarana zany na mahakasika ny fanabeazana na mahakasika ihany koa indrindrandrindra resaka tokantrano fananganana orinasa tena hoe fampianarana feno zany no raha tovina ato eo ihany koa moa ny fialamboly izay tena miainan'izy ireo mandritra ny fiofanana ka mino fa isy fiovana goavana ao aorian'izao ho an'ireo mpianatra adventiste rehetra izay mianatra eny amin'ny ambaratonga ambony. Le aloha hevitra ihany koa moa dia mahafinaritra satria hoe azo hery avy amin'ny fanahiny. Ny rariana zany dia isy fiantraikany hatrany amin'ny ara-panahy mihitsy ny zavatra rehetrarehetra izay ratovina teto amin'ny toerana tia izay natanterana ny congrès national ny mpianatra adventiste eny amin'ny ambaratonga ambony.